Ampifaliana trano no iarana aminao anatin'izao fandaharana fantaro ny marina izao a dia isorana manokana ny MCDV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara n'izao fandaharana izao. Tamin'ny farany isika dia niresaka lohahevitra anankiray hoe ahoana natao mba ahafahana manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay a dia nojerentsika tao anatin'izay ireo dingana roa lehibe izay tsy maintsy atao mba ahafahan'ny olona anankiray manana antoka dia tsy inona zany a fa ny dingan'ny fibebahana izay tafiditra ao anatin'izay fibebahana izay ny fahafoizana ny fahotana ny fitodiana makany amin'Andriamanitra, ny fahafoizana ny lalan-dratsy rehetrarehetra ary fiverenana makany amin'Andriamanitra ary ny dingana faharoa lehibe tao anatin'izay dia ny finoana sy ny fandraisana an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainana manokana. Ireo dingana roa lehibe ireo zany no ahafahan'ny olona anankiray manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ity androany ity dia ho resantsika lalindalina kokoa mahakasika an'izay dingana faharoa izay dia ny fandraisana an' Jesosy. Ka no resantsika androany dia hoe inona ny zavatra mitranga rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray. Inona mitranga rehefa mandray an' Jesosy ary ny olona anankiray. Ny zavatra mitranga aloha zany araka ny efa resantsika tamin'ny fandaharana tamin'ny heriny dia hoe mandova fiainana mandrakizay zany ny olona anankiray rehefa mandray an' Jesosy izy. Mazava be zay fa mbola hidirantsika lalindalina satria misy teboka maromaro, misy zavatra maromaro mitranga rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia izay zavatra izay no jerevantsika amin'ity androany ity. Ny fandraisana an' Jesosy dia azo adika ihany koa hoe fahaterahana indray na hoe fahateram-baovao. Ka ny zavatra mitranga zany rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia ateraka indray izy. Raha milaza hoe ateraka indray dia tsy ny vatana no ateraka, tsy ny saina no ateraka mazava ho azy fa ny fanahin'ilay olona no ateraka. Ateraka Andriamanitra zany marimarina kokoa dia tonga zanak'Andriamanitra izy. Zany hoe rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia ateraka Andriamanitra izy dia tonga zanak'Andriamanitra izy. Ny olona anankiray tsy afaka antsoina hoe zanaka raha tsy nateraka aloha. Zany hoe raha misy olona manan-janaka manaraka an'izao fandaharana izao ny atao hoe zanakao zany dia izay nateraka ao ihany no zanakao. Ary rehefa nateraka dia voasoratra ao anatin'ny bokim-pianakaviana, bokim-pianakavianao ny zanakao. Mazava be zay. Ka rehefa ateraka Andriamanitra koa zany ny olona anankiray dia voasoratra ao amin'ny bokim-pianakavian'Andriamanitra izay antsointsika hoe bokin'ny fiainana ny olona anankiray. Ary rehefa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny olona anankiray na ny bokim-pianakaviana dia lasa mpandova zany izy, lasa mpandovan'Andriamanitra zany izy rehefa voasoratra ao anatin'izay boky izay noho ny fahaterana indray. Tsy mitranga zany rehetrarehetra zany raha tsy nateraka indray aloha ilay olona ao amin'ny jaona toko 7 Jesosy dia manazava bebe kokoa mahakasika an'izay fahaterahm-baovao izay. Ary ao izy dia manazava hoe tsy ny vatan'olona no ateraka, tsy ny tenantsika no ateraka fa ilay fanahy izay ao anatintsika ao no ateraka Andriamanitra. Ary ny fanahy iny dia lasa zanak'Andriamanitra, lasa mpandovan'Andriamanitra. Any amin'ny Efesianina toko 4 ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe tsy mpivahiny na vahiny intsony isika fa tompon-tany any an-danitra sady ankohonan'Andriamanitra. Vokatr'izay fahaterahana vaovao izay zany dia tsy mpivahiny any an-danitra na vahiny intsony ny olona anankiray fa lasa tompon-tany any an-danitra izy any zany lasa toerana ny haviany lasa any trano fonenany raha vao miala eto ambonin'ity tany ity izy sady ny tena zava-dehibe dia hoe ankohonan'Andriamanitra izy. Manomboka eo zany dia Andriamanitra no miadidy azy satria ny ankohonan'ny olona anankiray dia adidin'ny olona anankiray. Raha ohatra isika hoe ny zanaka na ny ankizy anankiray ao anatin'ny ankohonana dia adidin'ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana ao anatin'izany ankohonana zany ka anjaran'ireo ray aman-drenindreo zany mikarakara an'ireo zanak'ireo ny amin'ny fianarany, ny amin'ny sakafony, ny amin'ny fitafiany sy ny lafiny rehetrarehetra. Dia ohatr'izay koa ny olona anankiray rehefa nateraka Andriamanitra izy dia manomboka eo izy lasa adidin'Andriamanitra satria tafiditra ao anatin'izay ankohonan'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokim-pianakavian'Andriamanitra izy. Ny zavatra mitranga ao anatin'izay fandraisana an' Jesosy izay rehefa mandray an' Jesosy zany ny olona anankiray
dia ateraka izy ho lasa olom-baovao izy. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Kortianina faharoa toko fahadimy dia ny 17 dia milaza hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ny zavatra mitranga zany dia lasa olona vaovao tanteraka le olona, efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ny fiainana taloha, fa tena lasa olom-baovao tanteraka le olona manomboka eo. Raha mijery an'le olona zany Andriamanitra dia olom-baovao tanteraka ny fijerin'Andriamanitra azy, efa voafafa avokoa ny fahotana rehetrarehetra tany aloha tany, efa voafafa ny fahadisoan'le olona. Raha isika ohatra le izy zany hoe raha misy olona anankiray nanao eloka be vava zany dia ny fafan'Andriamanitra avokoa zany ilay eloka rehetrarehetra dia nosoloan'Andriamanitra, ataontsika hoe casier judiciaire na hoe bulletin numéro 3 vaovao zany nomen'Andriamanitra an'le olona, fa le anankiray feno eloka teo aloha dia norovitin'Andriamanitra zay mihitsy no ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Kolosiana toko faharoa 4:20 any hoe fa nididy zay nampangatsika dia nisoratana ny didy zay nampangatsika hozy izy dia nifoanan'Andriamanitra ny sorony zany ary niarany ombony teo amin'ny hazo fijaliana zany dia zany hoe tena afaka zany tsika ny amin'ny karazana fitsarana vokatr'izay fahotantsika izay. Karaha fitinina zany zavatra resantsika androany dia hoe rehefa nateraka indray ny olona anankiray na rehefa hoe nandray an' Jesosy ny olona anankiray dia tonga olona vaovao izy, tonga zanak'Andriamanitra izy manomboka eo manova ny tantaram-piainan'ny ray manontolo izay fandraisany an' Jesosy zay. Eto dia tiako tsipiana eto am-pamaranana hoe ny fandraisana an' Jesosy dia tsy kilalao, tsy kisangisangy fa tena décision fanapahan-kevitra matotra ary entitra avy amin'ny olona anankiray. Ny vavaka nitady-dalam-bavaka moa dia efa nataontsika tamin'ny fandaharana tany aloha. Raha mbola tianao zany hoe handray an' Jesosy zany, raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao dia manasa anao mba hijery ny fandaharana tao alohan'izao fandaharana izao, fa ao anatin'izay dia misy tady-dalam-bavaka izay ahafahanao mandray an' Jesosy. Dia izay ihany koa mahakasika ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, ankasitrahana ianao naharitra hatramin'ny farany dia mirary soa tahian' Jesosy daholo.